andro iombonanay aminao Andriamanitra. Mampianaranay ampiatra ny teny zay reny sofinay. Andehananay amin'ny sitraponao. Atonga anay anana fo amin'ny fanjakanao. Tsy ho voasaka ny moyen. Fa na inona zavatra takiny zany dia tonga ny fonay feno fitiavana tsy ho voasakana fa izara amin'ny fahatsaranao amin'ny hafa. Mampianarana Andriamanitra isan'andro anana fo afaka pangina momba anay manontolo fa ho fantsina aneo momba anao rehetra tsisy fepetra. Vonoy ny momba ny nofinay Andriamanitra, fomena ianao ny safidy afahanao miasa mahatonga ny tia nofo ity tsy hitarika anay intsony mandrakizay. Ny fihevitry ny saina mahaolona zay mitondra familin-dalana tsy fakahitana amin'izay programa tianao tanterahana amin'ny fiainanay. Vonoy ny ambopo, vonoy Andriamanitra ireo karazan-javatra rehetra mbola mety mahatonga ny hoe izaho fa mba isandratanao. Zato isan-jato ny angatahako Andriamanitra, na fisainana, na fijery, na fiteny, na fihevitry ny fo. Tsy tia tany tia tompo ny sakanao anay fa manana lanitra tanjona zay ho anao rery mifankasitrahana mandrakizay. Mitenena fa meno anao ndray zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tia tanana mafy an'Andriamanitra. Samy mahazo toerana miarabantsika menakavy indray androany. Minao fa samy velona trapamonjena ny tain'Andriamanitra tsika matoa fakahita eto indray. Zay tsy vokatry ny valim-bavaka tsika omaly hariva akory fa famindrapon'Andriamanitra fotsiny tsotra ao manome tombonandro atsika mba ahafahantsika mbola manompo azy indray. Mba fantatrao ho an'ny olona mametraka fa tsy azo ny fiainany dia miankina bebe kokoa amin'Andriamanitra izy ary mahafantatra ny sarobidiny zany atao hoe rivotra iainana isa-maraina zany amin'ny fankasitrahana sy fisaorana. Lanja ny fisaorana zany dia misy fiantraikany ngeza be am-pon'Andriamanitra rehefa tanteraka ny fatra-piheverana considération ametrahanao an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mahatompo ny fiainantsika azy. Misy tantarakely anankiray tao anaty Baiboly tena mahafinaritra. Fa manombotsika no milona tanteraka anatin'ny vavaka sy fifadikanana. Milona tanteraka tsika anatin'ny vavaka sy fifadikanana satria manatanjona ara-panatsika ny ifakahita ampo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ny olona anankiray zany rehefa tena teren'ny zavatra anankiray ao anatina fifantohana mafy be izy amin'io zavatra anankiray io zay ataony dia ny zavatra adiny voalohany ny misakafo. Adinao io misakafo raha mizavatra mahatery anao. Ho azavaiko kely le izy. Ohatra misy problema be mihitsiny lalovanao dia mivezivezy makany amin'ny tribonaly ianao. Na mety hoe misy fianakaviana ny amponja ohatr'izany fa mitsotra marina aminao fa maraina mandra-parivan'ny andro ohatra tsy hitanao akory dia efa mifito ny andro dia tsy renao akory ny anohanina satria ny zavatra ny fantohanao. Zay mihitsy ny tiako zaraina androany maraina. Tokony zavatra ifantohantsika. Ina le ifantohantsika? Ny ahatonga antsika tafahombona tsara amin'Andriamanitra, ananantsika antoka fa ny zavatra rehetra dia afaka hovaina ao anaty vavaka daholo. Zay mahatonga hoe vavaka manova zavatra. Tena marina. Mila fantatsika zany lanja ny vavaka zay ataontsika hoe rehefa iantsontsika dia miaino Andriamanitra. Ary rehefa miaino Andriamanitra dia miova ny impossible. Marina sa tsy marina? Dia mpandeha zay Davida, amin'ny Samuela faharoa toko 10:10 ny 1:3 ihany novaka itsika. Samuela faharoa toko 10:10 ny 1:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy nanambara tamin'i Davida hoe Ahitofela koa mba isan'ny mpiray tetika tamin'ny Absaloma. Dia ho Davida, mitaraina aminao a Jehovah ampodio fahadalana ny hevitra ataony Ahitofela. Hitanareo zavatra mitranga? Eto zany zao le hoe manova sy miaina fandresena ao anatin'ny tontolon'ny vavaka. Averiko? Manova sy miaina fandresena ao anatin'ny tontolon'ny vavaka. Zay zavatra ho zaraiko androany. Fantatrareo Ahitofela niaraka tamin'ny Davida foana izy. Ny 90% succès an'i Davida
dia tao ambadika ny tolotsaina ny men'Andriamanitra an'io Aitofely io. Taitra Davida rehefa nandre hoe i Aitofely ny miaraka amin'ny Absaloma, satria mahafantatra tsara Davida ny poids na ny lanjan'izany atao hoe i Aitofely zany rehefa manolotsaina azy izy. Baiboly moa dia tena miteny mihitsy hoe tahaka ny tolotsain'ny anjelo ony ny fanoloran-tsain'io Aitofely io rehefa mibitsika sy manome conseil an'i Davida izy. Zany hoe olona nomen'Andriamanitra fanomezana mihoatra izy. Nomen'Andriamanitra fanomezana mihoatra izy no ny olona rehetra tao amin'ny lapa, ny amin'ny fady sy ny lotsaina hanomezana fahendrena amin'ny mpanjaka, hitondrana ny tany sy ny fanjakana, hitarihana ny vahoaka an'Andriamanitra, hanomezana conseil azy na ao anaty ady aza, tena ngeza be ny poids na ny lanja na ny antom-pisian'io Aitofely io tao amin'ny fiainan'i Davida. Zao nefa ny adino ny Aitofely, le fahatsilohan-tsaina nananany tsy nomena ho azy fa mafanjakan'i Israely. Noho izany tsy afaka ampiasan'io any tenany izy hoe tiako ampiasaina amin'ny Absaloma indray, fa misy ifandraisany amin'ny antom-pisian'i Davida. Tsy marety akao anandro azy doreo fipetraka le izy. Zay le maharatsy ny fifikiranao amin'ny fanomezana fa tsy fianteranao amin'Andriamanitra mpanome. Tokony hera tamin'Andriamanitra aloha i Aitofely vao nanaraka ny Absaloma, fa noentiny le fanomezana. Zay le mahatonga milaza aminareo fa ny fahasoavana tsy mikomandy olona fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Lasa izy nandeha dia nanaraka ny Absaloma izy satria efa antitra Davida. Dia zao ny zavatra nitranga. Victime i Aitofely. Satria ny saina izy ary ny hevitra izy fa ilay fahendrena ananany no atafavoaka ny Absaloma atonga azo mpanjaka isolo ny rainy. Davida koa mipanika kely any satria fantany hoe hatraizany fahefana sy fahafahana azy ny Aitofely io atao amina fahendrena sy tolotsaina rehefa mampiasa azy Andriamanitra. Dia inona nataon'i Davida? Tsy lasa izy ny lelalela sy ny tabataba be, fa zay le profim-panehoam-piankinana ao anaty vavaka sy fadikanina. Nandohalika izy dia zao no nataony, mahafinaritra kely a. Jehovah ampidio fahadalana ny hevitra ataony Aitofely. Vao vavaka Davida ny tolotsainy Aitofely ny varalila samboropotsiny i Absaloma. Samba ny Aitofely hoe nanohana mpanjaka, échec. Tsy naomby. Izy nefa ny eritreritra i Absaloma zany efa nandihy mihitsy ny hoe anay amin'izay mifanjakana. Tsy fantatry Absaloma fa tsy politika amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa fanendrena avy any ambony izy. Zavatra nitranga. Tiako amafisina androany dia tsotra. Rehefa mivavaka sy mifady hanina ianao dia manana fahatoniana ao anatin'ny fonao ny amin'izay zavatra rehetra trenao eo amin'ny fiainana. Mahaiza manankina dia komandio ao anatin'ny lefitra kely fotsiny zavatra rehetra. Tompo, ataovy ohatr'izao ny tompo ilay zavatra ohatr'izao raha mba mety. Amen. Tsy hoe maniraka an'Andriamanitra Davida akory hoe afa-dy ohatr'izao, fa nanana fahatakarana izy nametraka an'le considération sy le fametrahana ny toeran'Andriamanitra eo amin'le lanja sy maridefy valeur na tombam-bidy ambony afaka hanova sy kasika na amin'ny fon'ny olona azy. Tsy voatery lelalely Davida, tsy voatery tabataba izy, tsy voatery izy hanamary teny hoe mbola tsy aza eny ny fanjakany e. I Absaloma rehefa niodina taminy fa lasa fotsiny izy niditra tao an'hevitra teniteny izy. Fony Davida anie teny Absaloma fa zanany io e. Zanany foana io. Fosotsiny Davida. Andriamanitra ataovy fahadalana ny tolotsaina omeny Aitofely anio Absaloma io. Tsy nietreritra mihitsy Davida hoe anapotika ny Absaloma anie. Le izy fa mba nietreritra Davida hoe ho tafavery ny Absaloma. Mba isy ananarany azy satria meloha amin'ny fotoana iodina ny Absaloma, zanany foana io. Azo tafio fipetraka le izy.
le fo zany tsy voakasika le izy fa izy fotsiny nametraka hoe za matoky amin'ny vavaka zay sandratro fa ny zavatra rehetra hoetiko mambavaka de ren'Andriamanitra ary zay tsy azo ny tanako de azo ny tanan'Andriamanitra kasihana. Teo izy Davida, Andriamanitra afaka mikasika amin'ny fony Aserosy-mpanjaka. Atsiaro Mordekay ny ambavahady tonga ny anaty lapa. Andriamanitra afaka mikasika amin'ny fony Farao. Iantso ny Josefa ny amponja ho tonga mpanolontsaina ambony eo amin'ny lapa sady numéro 2 eo amin'ny lapa. Andriamanitra koa afaka mikasika ny fony izy. Ny fony ny Ahitofela sy ny sainy. Amadika ny tolotsainy rehetra tsy ahomby. Noho izany ny zavatra rehetra dia azo raisinao eny aminao ny telekomandy rehefa mijoro ianao mifatokina ao anatin'ny fanahy-mivavaka sy fimbonana amin'Andriamanitra. Noho izany manomboka androany mianara mangina fa mazotoa mivavaka satria zay tsy tratra ny tananao azo ny tanan'Andriamanitra ao anaty vavaka ary zay tsy takatry ny sainao azo ny vavaka takarina. Nao tsika hijery olona anankiray. Io olona anankiray io nandreny amin'i Jesosy izy dia lasa nanana vavaka tao am-pony tao. Sekoly Fanasitranana androany. Vavaka tao am-pony tao nifanena tamin'ny fanasitranana tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. Rehefa feno ny fahalalànao an'Andriamanitra eo amin'ilay dingany fahatsarana sy fahalebiazana mahandriamanitra azy dia misy zavatra miova ao anatinao. Lasa miaisotra ny tahotra sy tebiteby fa manomboka mitombo ao anatinao ny fahafahana mametraka lanja ny vavakao anetsika an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny tontolo ny fioarany fahalebiazan'ny heriny eo amin'ny fiainanao. Midika mitsahatra ny ao anatinao tonga dia misy fitsarana. Daony ohatrantsika kely ty tantara kely anankiray ty. Vehivavy izy ty. Ty vehivavy ty dia narary ny tsidra nandritry ny 12 taona. Marka 5 ny 5 ka hatramin'ny 4 vakitsika. Marka 5 Alleluia. Ny 4 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandeha niaraka taminy izy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro nandalo ny fananany rehetra nefa tsy netsisitrana fa vao maika ny hanarary kokoa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy, nareny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy, na dia fitafiana any aza no voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsaroany tao amin'ny tena ny fasitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy. Dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao taminy hoe iza ny nanendry ny lambako izany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao vahoaka mifanety aminao zao ka hoy ianao iza ny nanendry ahy. Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany taminy. Fa raiky tahotra sady tora-kovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka dia nakeo aminy izy ka niankohaka teo anatreny ary nanambara taminy marina rehetra. Ary hoy Jesosy taminy, anaka ny finoanao nasitranana anao mandehana soma tsara ary sitrahana amin'ny aretinao. Eto efa ny zavatra nizaraiko kely atao introde fa ny zavatra tena goavambe tiako zaraina dia le lesona mametraka ny herin'ny fahatakarana ao am-ponao avy amin'ny fiombonanao amin'ny fahalalàna an' Jesosy atonga anao hiresaka aminao fa tsy hiresaka amin'ny olona. Hiresaka aminao ianao nanao anakapo. Ianao ihany ny resanao manao anakapo. Rehefa voarainao le teny dia zay le fandiny tena ianao ihany no miresaka aminao. Dia rehefa ianao miresaka aminao dia misy zavatra mitranga ao anatinao ao. Tsy zavatra tsy azonao azavaina amin'ny hafa fa ianao ihany no mahalala zay ao anatinao. Aoriny feonanao amin'Andriamanitra. Ahoana petraka izy? Ty raha matoa ty dia nanapatakarana. Ikasika an'i Jesosy am-pinoana izy fa tsy niandrikasika avy amin'i Jesosy. Reo olona folina be dia be ireo miandro fotsiny hoe rovina ary ny tanany iny akaty amiko. Rovina izy nitodika hijery ahy. Fa ty raha matoa ty nanomana amin'ny fony vokatry ny fahatakarana nananany ny amin'ny fandrenesany hoe iza moa Jesosy.
Tena nanao anakapo izy. Za tsy ohatran'ireo olona be dia be reo. Révélation. Reo be dia be reo mahatonga fanesika fa mbola tsy mahazo miandrikasika avy aminy. Fa za no manao foko miala avy any an-trano hikasika azy. Eo aloha zany dingana voalohany. Eo amin'ny fiainona feo be dia be dia matetika manome vahana ny olana ny zavatra misy sy ny zava-misy ny zavatra reniny sofinao. Zao ny zavatra renao rehefa nijetra ny tiramato ty tsisy azo atao tsony aminy. Mpanao fanafody be dia be nandalovany nandany volany fa tsy mbola netsitrana ihany izy. Dia zao ny feo reny tsisy azo atao tsony amin'io. Voafetra amin'izay ianao dia tsy koa ny devoly tapitra hatreo mombanao satria tsisy valonanao tsony eto ambonin'ny tany. Dika fa mijanona eo dia miandrasa izay tianay atao. Ohatr'izay misy ny zavatra nitranga tamin'ity vehivavy anankiray ity. Tapidalaka le tanteraka izy. Tsisy azony olombelona atao tsony aminy. Fa ny zavatra niseho dia zao niantetra izy sisa tamin'le karatra farany. Io karatra farany io dia ny fiaterany amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Na tonga azy mbola mijoro na nampanginan'ireo feo be dia be avy ety ivelany. Fa nanomboka nifantoka amin'izay izy tamin'le feo avy ao anatiny. Nanome voninahitra n'Andriamanitra vokatry ny zavatra reny re mandeha ny amin'ny Jesosy. Noho ny rehefa avy nandre ny amin'ny Jesosy izy. Hitanareo? Manondro an' Jesosy le feo reny fa tsy manondro ny problemany. Le feo hafa rehetra manome vahana n'le olana amono ny fomba fijeriny fa mbola misy azo antenainany aminy. Le feo faharoa filazantsarany amin'ny Jesosy namelona ny tao anatiny fa na tsisy azo atao intsony aza avy ny ivelany. Rehefa nandray ny filazantsara ny famonjena izy manondro an' Jesosy, ny zavatra nitranga misy fanantenana velona ao anatiny. Rehefa ny saina izy sy ny jery tsy tao amin'ny tontolon'ny nofony tsony hiatrehana ny tranga. Izay tontolo napiditra tahotra tao am-pony hatramin'izay dia zao délivre izy tamin'ny tebiteby. Satria vetivety foana dia misy sary maneho ao anatin'ny saina mampitany manjoanao amin'izay manjony hafa raha ohatra ka raha nofo ny fomba fijerinao. Satria betsaka ny olona mitovoka aminao. Fa zao ny zavatra mitranga maty daholo lay izy. Miazona anao koa io saina io. Fa tokony hotoronao indray zao ny anaraka an'ireny efa lasa hitanao reny. Ankoatran'izay koa dia tonga ny devoly mibitsika sy mitabataba manambara zavatra be dia be. Fa tsy mendrika hono ianao, tsy tanteraka no izany tsy tokony tafavoaka tsony satria mpanota. Zay le fanamelohan-tena. Ny mitoetra eo amin'izay tian'Andriamanitra dia sarotra kokoa noho ny mandray izay avy amin'Andriamanitra. Averiko. Ny mitoetra eo amin'izay tian'Andriamanitra hitoeranao dia sarotra kokoa anao noho ny fahaizanao mamelona ny ao anatinao andray izay avy amin'Andriamanitra. Ny mitoetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra mila faharetana, fitiavana, finoana, fotoana mapety hivoaran'ilay fanoloran-tenanao amin'ny dinga amin'ny fahatsarana. Noho izany aza mampitaha ny fomba fandraisanao sy izay hitoeranao ao aminy. Ny hitoeranao ao aminy dia misy ifandraisany amin'ny fiovankevitra ao am-ponao androso miaraka aminy. Jesosy te hijery ny fandrosoanao miaraka aminy ho tsy sakana amin'izay andraisanao izay zavatra avy aminy. Andriamanitra afaka manao zavatra goavany eo amin'ny fiainanao. Tsisy idirany hoe efa parfait anao na parfaite tanteraka. Fa ny fahitany fotsiny fiainao te handroso miaraka aminy. Menao tsara ve nareo androany maraina? Zao. Mila fantatsika nefa ity teny ity. Mitandrina tsara tsika amin'ny feo reny sofintsika. Satria ny feo reny sofintsika ny sakafo mamelona ny finoantsika. Ary misy
feo alefany devoly manaisitra ny fifantohanao satria mampiditra tebiteby asa-tsaina ao anatinao andray zay tokony ho asan'Andriamanitra ny fiainanao. Ny asan'ny devoly zany misarika fifantohana anakorotana. Zay le hoe fahavalo John toko 10:10 fanaizany mampiasa anao zao ao anaty vavaka sy fifadikanana. Ande problème mitondra inona amin'ny fiainanao le feo discernement tsotsotra ampitoetranao ao anaty tahotra sy tebiteby ve anakorotana ny fonao tsy fantoka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy vavaka ve anaisitra ao anatinao ve le feo fa Andriamanitra tsy tianao tsony, n'Andriamanitra tsy mihevitra anao tsony, n'Andriamanitra tsy mijery anao tsony. Fatary koa rehefa ianao no ampiasaina le fanahy mampiasa anao. Ny fanahy mampiasa anao ve hitondra fikorontanana sa hitondra fiadanana ho an'ny hafa. Dia fatatsika amin'izay na le feo retintsika na le mampiasa antsika hoe iza ny ambadiky le izy. Za zao tena manana discernement be mihitsiny. Ahoana ny discernement ananako anaty vavaka sy fifadikanana zao fatariko tsara ny olona tokony henoko sy ny tsy tokony henoko. Satria fantatrano hoe hatramin'izay ohatran'iza le olona miresaka amiko niova fo ve le olona tena any Jesosy à 100% ve ampiasay fitiavan'Andriamanitra ve zay olona zay sa misy fanahy hafa ao anatin'ny fony ampiasa azy melohan'ny fotoana henoko azy. Misy olona ho andray mandeha avy any tsy haiko naninona le olona fa avy any tonga dia nakala dia nitapatapy za tsy araka aminao tsony paster Rodolphe fa ianao hono mananina dia jereko le izy za mahafantatra ny zavatra ianako sy ny ataoko tsisy marina naray ary zany efa tsy afaka namary tena aminy diso daholo zany satria raha vao manamary tena dia milaza manambara fa tsy marina manko tsy mila marinina ary nytanteraka tsy mila porofona noho izany tsy za mihitsy ny anao avy amin'ny tenako anehoka ao anatina porofo anehoana ny toe-poko tsy miova mety avinavina le izy mety orgueil le izy kanefa le faratsiana atao anatiko rotraka hoe tsindromina dia manafotoana satria za mbola tsy te hiala amin'le toetrako tondra tsara ny tanan'izay miaina dia zao ny zavatra mitranga raha hiteny aho diso daholo zany dia manamary tena ako fa aloha Andriamanitra nanao marina aloha koa izy niteny hoe diso mba hisy iverenako eo tongony meny tsara tsika vavaka tamin'Andriamanitra inona ny amaliko an'ity olona ity satria malahelo ny fiainam-panahyn'le olona fa victime mananinana sakafo tsisy vitamine tsara aso ny fiainam-panahiny dia ozy tamin'ny mialatsiny firy taona moa se tsika se zao niaraka nanompo efatra zay paster efa taona lasa zay ay zao ary nisy fotoana ve se avy nyresaka tamiko dia nakahal'olona orinan'izay mbola tsy nisy andre mandeha azy fa firy taona le olona nresaka tamin'se zay niaraka tamin'se herinandro zay toatra zao ve mifetsika se amiko nefa za tsy nahita ny se an'izany akoa nandritra ny efatra taona ny ona taminy tao anatin'ny adiny roa mieritrereto se fa le fanavy aminy voky ao anatin'ny se miala ny anaran'i Jesosy azonareo leza raha mihona amin'ny olona anankiray ianao tsy mahainao fa tsy fanaratsian'olona dia aorian'ny fotoana ionanao aminy dia nakahala ianao voa amin'ny fankahalana no miteraka fankahalana fa raha mihona amin'ny olona anankiray ianao dia lasa nisy voa amin'ny fitiavana tao aminy dia mivoa amin'ny fitiavana zany ny epita tany amin'ny fitiavana noho izany ny voa no amantarana ny hazo ratsy tsy mety mamovoa tsara zany ary ny hazo tsara tsy mety mamovoa ratsy zay mahatonga na ny vahiny ary miteny hoe atoro ihany namanao dia ho asehoko anao hoe izy ianao zany dia zay olona iresahanao isan'andro zay no mahatsara anao raha mbola manatsafidy safidio zay namana hiara-dalana aminao satria ny fifampitakosonanao amin'ny olona manana toetra hafahafa dia tonga anao hitondra toetra hafahafa ihany koa tandremo fa matoa nisy nanaraka ny Birama sy Datama
nisy nanaraka an zareo tamin'ny androny Moïse dia mahay mandresy lahatra izy tao an-danitra koa nisy fiodinana tao ary anjely be dia be nanaraka ny Losifera. Noho izany mila fahendrena ny mamantatra tsara ny vo mba hahafahanao misitraka fahatsana satria fiainam-panahy resahana. Za tena mitsotra ny fiainam-panahiko tsy ananako antro zany satria fantatro hoe tokony ao anatren'Andriamanitra tsy ananako sakay izy io. Raha vao misy tsy mety mpiara-miasa amiko fantatry indretrarehetra zany tsy ao amin'ny baiboly zany zavatra ataontsika zany. Alao miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Reo koa pastera ohatra mitady tsy ho izy sika zany satria fiainam-panahy tsy anananavana. Tsisy hoe ry zao ko ara-panana ry anina dia anaraka azy fatarako vo aloha fa tsy mihinana ambolony tsy fahaizana mandresy lahatra ny eto fa fiaina nampitaina tsy marety aika n'Andriamanitra. Atsakany tanora mihaino tsara ianao androany maraina. Inona ny zavatra mitranga? Zavatra tiany tompo atao teto dia tsotra ilay izy. Tia matoty nandray an' Jesosy ndray mandeha fotsiny ndray mandeha izy nandray ny amin'i Jesosy fa tsy hoe mpanaradian'i Jesosy fa ny zavatra niova tao anatiny. Tonga ilay raha matoty dia nanana révélation nanivaka. Hitanareo ny qualité de révélation omen'Andriamanitra anao dia misy fandraisany amin'ny toe-ponao tery ho an'Andriamanitra ao anaty tranga tsy ahefaina na situation impossible. Ilainy io tranga matapidalaka alianao, ilainy io tian'Andriamanitra ho ampiasainy io zavatra mahaverevitra anao io. Fa rehefa io ny teny entorahanao aminy ka mamelona ny ao anatinao, isy révélation mbola tsisy teto ambony tany omen'Andriamanitra anao ao anaty fivatoana. Eno ilay izy. Ty raha matoty tsy hitantsony lalaka leny. Hoay za? Enony amin'i Jesosy niova ny tao anatin'ny fony. Inona niova tao? Ny olona rehetrarehetra. Za tsy afaka makany tsony. Raha hiteny hoe zao mahazo ho afa-baraka. Zany hoe ny situation zany tsy namela azy hitantarany zava-misy eo amin'ny fiainany amin'i Jesosy. Satria raha fantatry ny olona zany tsy dra dia toran'ny olona vato satria maloto. Maloto zany teo amin'ny jiosy. Ny lalàna zany tonga dia toray vato. Fa mivoaka ny trano fa tokony mitoka monina. Noho izany tsy mamela azy eo amin'i Jesosy ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany. Tsy afaka miantso izy. Ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany tsy afaka hatonga azy anatrika an'i Jesosy. Satria matahotra izy fa zany Jesosy zany masina. Noho izany raha sanatry ka fantatry ny masina fa maloto izy. Izy tsy mbola tsy nanaradian'i Jesosy ohatry ny mpianina ka mahafantatra hoe Jesosy be fitiavana fa mbola ny lalàna aloha mifatany voalohany nanao etude kely izy momba ny lalàna. Ty zany tsy azoko anatona anazy, ty tsy azoko anatona anazy, ty tsy azoko anatona anazy, reto tsy azoko anatona anazy. Nora zavatra be dia be tsy azoko anatona anazy ireo, ahoana amin'ny fomba tokony ataoko ahafahako manantona azy. Satria raha tsy manantona azy tsy ho sitrana. Ambony lavitra ohatra ny noreto sakany reto ty fahafahako ty. Raha tsy anananao zay sain'izay fa ianao mbola mametraka an'ilay sakana foana tsy hahafahanao manantona azy ho ambony lavitra no fahafahanao mikasika azy dia tsy ho tanteraka mihitsy ilay révélation. Sokatra amin'izay ny sainy. Wow, hitako ny hevitra. Tsy mampaninina fa raha samy ho faty any aleo fa teny am-pandehanana toy izay faty atao trano. Niainga ny trano izy nandady ny olona mibosesika. Teo izy rehefa avy eo za tsy hanao ohatran'ny fisainan'ny olona mibosesika tsy manam-pahatakarana. Fa za misisika ao anaty fahatakarana na tsy fantatry Jesosy azy. Izy nametraka fa ny fahitan'Andriamanitra tsy voatery ny vavany no miteny fa nametraka ny lanja ny vavaka tao am-pony izy eny am-panatanterahana tsy zavatra mandresy lahatra azy eo na fanasitranany tsy marety akao an'Andriamanitra. Ahoana fisehoan'ilay izy? Sekret tsotra ny mentira matoty antsika androany. Manina raha hovaina no hanina hohaninao dia izy fiatraikany amin'ny fatanjahanao ara otrikaina ahasoa ny fiainam-panahinao. Ny hanina hohanin'ny vava manko sakafo miditra eo amin'ny molony fa ny hanina hohanin'ny fanahy sakafo miditra eo teny miditra eo amin'ny sofiny. Mijanona ianao manomboka androany aza misaina zava-poana tsony. Aza miteniteny foana koa. Tsy ampiova ninnininy zany. Mampitoetra anao eo amin'ny toerana anankiray tsy misy fiovany zany. Zareo fa rehefa nandreny amin'i Jesosy ilay vehivavy nitsidra lany arena dia niteny tao am-pony izy. Niteny tao am-pony izy hoe na dia hikasika ny sombotra avy avy ny dambany ihany aza dia ho sitrana.
na dia hikasika ny sombotra viavin-dambany any aza dia ho sitrana. Taiza izy nyresaka an'io tao anatiny. Tsy misy soratra masina manamarina an'izany. Tsisy an'izany anaty baiboly na dia hikasika ny sombotra viavin-dambany azy dia ho sitrana. Tsy teny anaty baiboly zany. Raha vehivavy tsy niteny hoe ty teny ty nifikirako Joshua toko voalohany andiny fahaefatra. Numéro toko voalohany. Tsisy an'izany. Tsy nanana teny fikirana tao anatiny momba ny fanasitranana izy. Fa teny velona avy ao am-pony feno fanantenana nanokatra amin'ny vava ny laza izay fahamarina tao am-pony hifandraisany amin'ny fanasitranany. Teto tsisy fampianarana doktrine be mba nanoro-hevitra azy. Anovy izay fomba fijeriny hoe tia ny tenin'Andriamanitra momba an'io kanao io manokana. Fa zao reny fotsiny ny amin'ny Jesosy dia resy lahatra izy. Dia zavatra nitranga dia zao tsy teny nampientanentana azy ny voaray ny fony fa fandrenesana nanova azy ametraka an' Jesosy amin'ilay considération na le hoe fanomezan-danja sy voninahitra an' Jesosy eo amin'ilay toerana mandriamanitra azy. Zaka n'ilay fandrenesany ny amin'ny Jesosy izy anome voninahitra an' Jesosy sy ametraka azy eo amin'ny toerany. Hoe raha zany Jesosy zany tsotra. Za mikasika azy ny mandeha fotsiny dia vita daholo io rehetrarehetra. Halleluia! Izy le raha matota ao an-trano izy rery. Dia raha misy olona nijery taty ivelany ka nahita ny réaction teo am-baravarakely fa ina koa zao mampifaly an'io ao. Le retina ara tsy sitrana akory sady efa mitoka monina manao halleluia rery ao an-tranony ao dia memeny ny olona sady mitazan-davitra hoe misy problème io. Ianao rehefa manomboka mitena mijoro ao an'Andriamanitra dia manodidina tsy mino milaza anao fa adala ianao. Fa teteny aminao aza hovaina le ao anatin'ny fonao le anakapo. Tsy feo viany ivelany no ny fanenan'ilay ramatoa tamin'ny anjara fanasitranana tokony ho azy. Fa le vavaka ao anatiny ny velominy le fahatakarana ny maizy azy an'i Jesosy. Mbola zavatra tsy nisy na nitanterana taiza teo aloha mihitsy fa sambany teo amin'ny tantaran'ny mpanasitranana nisy an'izany hoe kasikasika an'i Jesosy zany dia mitsanga le vokatra. Fanasitrana tsy mifampiarana tamin'ny mpanasitrana fa nangalarina na nyrombahana avy ao anaty fahatakarana fotsiny tsotro zao. Tsy ny zavatra rehetra ny mila resahana fa misy vokatra sy tonona avy ao anaty fahatakarana. Maniraka pononanao anao zavatra tsy voatery hitarainanao amin'izay tokony hanomenao an'izany. Zero tsara ny zavatra misy. Tsy misy mpianatra nanomana andra vehivavy na koa nanampy azy teto. Fahagagana tsy nisy fampidirana apôstôlika nataony Teramatao ty fa na Jesosy azafanina. Vakio tsara aloha iteny io fa za tsy mamorony. Ohatrany mahafinaritra anareo le langage, le fomba itenenako an'ilay izy, manome tsirony. Fa tsy dia zay loatra ny tiako atongavana. Fa zao ny zavatra nisy. Tsisy introde apôstôlika ilay izy hoe Jesosy raha matoa manao an'izao fa raha hoentinao aminazy tsisy. Nandray fotsiny izy dia niova fotanetran'ny tany. Rehefa tonga teo izy dia zao. Izy koa tsy nanatrika an'i Jesosy. Ny dikan'izay tany aorinany, tany ivoany. Voarain'ilay vehivavy ny anjarany avy amin'i Jesosy. Rehefa avy niteny anakapo izy. Azonao ve? Misy eo mitabataba be fa tsy possible no azonao le fanasitranana. Tsy mety io vokatra io zay le feo e. Tsy azo atao tsony io. Feo tsy manome anao ny antoka hisitranao izay tokony anao avy amin'Andriamanitra. Fa teteny aminao androany mila mijoro ianao. Manana teny velona anoherana andreo teny be dia be rehetra izay manohatra ny fifantohanao tsy hifandray ny fanasitranana ilainao avy amin'Andriamanitra. Zay loatra Jesosy tany amin'ny dezera. Rehefa nalay-panahy izy dia nanana teny velona izy anoherana n'izay zavatra nolazainy fakapanahy rehetra taminy. Noho izany mila mijoro tsika ao amin'ny teny. Mila manana stokina teny tsara tsika mandresy lahatra tsika. Mijoroa amin'ny teny velona. Manina hoe? Mijoroa amin'ny teny velona. Anoheranao re teny foana rehetra ary ao ko velona ao am-ponao ny teny no feo zay renao avy any ivelany. Fantatrao ve Jesosy? Hitanao ve izy fa niasa izy? Misy fiadanam-po manomana anao, anosika anao, andresy ireo teny foana rehetra. Zay ny zavatra tokony hitranga ao anatinao. Ary io fiadanam-po io avy amin'ny fahalalanao an' Jesosy dia ametraka an' Jesosy eo amin'ilay toeram-panapahana ahatonga anao tsy handretsony fa marenina
tsy andre zay feo avy any ivelany fa velombelomon'le feo avy ao anaty ifantoka amin'Andriamanitra bebe kokoa. Ampangino ny fahavalo dia miteneny ianao anakapo, dia ataovy zay feo renao tokony ho anao, fa zay zavatra tsy renao aza atao. Ny atao hoe fandresen-dahatra dia ny fanekenao izotra amin'ilay tenim-pahamarinana renao maniraka anao anao zavatra. Noho izany le anakapo ao anatinao enona fa sy feo avy any ivelany, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Aza sentiment, aza fihetsepo, fa décision teraka avy amin'ny fahamarinana andrenesana hoe iza Jesosy. Enjeu ny fiainam-panahinao. Fiainam-panahinao ndresantsika, le lanitra ao anao ndresantsika. Azoko lazaina araka izany fa ny fahaterena mampahory ahy dia manapaka rehefa ekeko ambabony feo ao am-poko sy ny saiko. Manaka antsika tsy aina fiainana tsara, ny faneketsika isaina zavatra tsy mampandroso. Ny faneketsika isaina zavatra tsy ampifantoka antsika amin'Andriamanitra. Ny faneketsika isaina zavatra amafa fampianarana marina rehetra voaraintsika avy aminy. Zany no mahatonga antsika indraindray victime ny zavatra tsy tiantsika hitranga. Fa ty raha matoty nanova ny zava-misy ifanaraka amin'ny zavatra tiany hitranga. Avy amin'inona? Avy amin'ny fanekeny anatanteraka sy amaly le feo avy ao anatiny manao hoe ary rehefa nyteny anakapo izy. Militsika mahay mampangina ny ao anatsika avy amin'ny fahalalantsika tsara an'Andriamanitra. Afaka ny azo zay ilainao ianao. Afaka ny hita amin'ny voninahitra Andriamanitra ianao. Mora kokoa ny mandray izay zavatra avy amin'Andriamanitra. Halleluja. Mateo 7:7. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tonga avy aminao arak'izay ninonao dia sitrana tamin'izay ory zay le ankizilahy. Hitanareo izy. Niteny velona tao anatin'ity kapiteny Romana ity dia ozy izy tsy mendrika hidiran'i Jesosy ambany tafotrano koa rehefa nandreny amin'i Jesosy koa izy. Fa raha nonona teny ray izy dia ho sitrana ny ankizilahiko. Considération. Ianao tsy mety miconsidérer an'i Jesosy ho ambony lavitra ny olo aretina, zay ny problème. Fantatrao ny fisian'ilay problème. Fa tsy zakan'ilay teny mihitsy ny ao anatinao hametraka ao anaty fandresen-dahatra hoe lehibe Jesosy. Ainao no miteny hoe lehibe Jehovah ka mendrika hodiarena tsisy oatra azy ny Andriamanitra. Vita za. Miteny, za zao miteny eto mizara hoe Jesosy tena top sy ny rehetrarehetra. Allez voir. Rehefa misy zavatra mitranga. Misy zavatra miseho. Tsy takatry ny saiko kely dia manomboka miteny amin'izay hoe aiza ry Andriamanitra. Fa nen'ilay ramatoa maty fahavelo zany vehivavy zany. Matoa lavo ny dokotera lany dolo mpanao fanafody rehetrarehetra ritra ny arena fasana amin'ny andry. Fa vitan'ilay ramatoa sy le feo anakapo ny teny taminy hoe ary nisy feo anakapo. Ny teny anakapo izy. Inona ny anakaponao zao? Mba manana anakapo ve ianao io? Inona ny teny anakapo? Satria rehefa ny teny anakapo raha vehivavy ka nanao hoe dia nilazainy le izy. Dia nanino? Niseho le vokatra sa tsy niseho? Voalohany, Jesosy tsy nahalala mihitsy ny hoe iza no nikasika azy. Fanasitranana nivoaka tsy nila fiarana tamin'ny tompony. Fa nanivaka rehefa nisotomina tamin'ny fahatakarana tao an-damosiny. Andazo aloha. Fanasitranana nivoaka tsy nila fiarana tamin'ny tompony. Fa nanivaka rehefa nisotominy tamin'ny fahatakarana tao an-damosiny. Azo ny zanako ny famorona indray zao zany. Tsy niera tamin'i Jesosy izy hoe sitrano aho. Tsy nitenenina an' Jesosy hoe zao le aretiko. Misy zavatra tsy mila tenenina amin'i Jesosy. Fa hovain'le fahatakarana nananao ny amin'i Jesosy. Atonga anao hisitona any an-damosiny zay tokony hitarainanao eo amin'ny fanatrehana. Raha tokony eo anoloana izy hitantaran'le izy, tany aoriana izy nisitona an'le izy. Le izy any azo atao foana na eo anoloana izy na aorinany. Atao aorinany. Ohatra mampatsiaro anao zavatra anankiray. Ohatra nomanao firavaka eny Analakely.
dia tonga dia nitsaikitsaiky le avy any an-damosina lena sotomy le izy dia mody fanina be amin'izay izy dia midikorika hitanao ve ramosay lasany mpangalatra moa iny fefa azony aloha izay tiany nalaina tena azo atao ny misamy fanasitranana autorisé misamy fanasitranana avy reny misamy fanasitranana mafinaritra atsangana tanora tianareo le révélation avy any an-damosiny le raha matoa mikasika Jesosy fanina iza le nikasika teo dikan'izay fanasitrana tsy niomanana le izy fa nisy ny sitona tsy fantany ohatranao le miteny aiza le firavako teo ny fahatakarana dia tonga anao isitona zay anao amin'ny fomba tsy fantatry zay akanao an'izany akory fefa voarainao le izy vao mifampiresaka nareo mianaka neny Jesosy anefa mideborde be mihitsy le fanasitranany tenenina le izy afaka mitsotra ny tanany afaka test izy eo amin'ny tempolo satria ny ravany daoly ny tempolo dia nisy jamba sy mandringa tonga teo kaiky teo sady miterina izy nikitiany kely dia sitrana daoly dia lasa mody naravanao sady milelalely izy atsy mitabataba amilianinatsy ny atsy sitrana ihany ny fanasitranana tsy nakinin'Andriamanitra tamin'ny tempérament hoe tezitra ianao na humeur hoe mety na tsy fa ny fanasitranana fiainana mihitsy satria izy mihitsy ny fanasitranana zay ny mahatonga azy milaza ny fanasitranana tsy zavatra tadiavinao tsy zay ny ilainao rehefa tonga eto aza mitady fanasitranana fa ataovy zay hitanany Jesosy fa nany an-damosiny io na mety testa azy izy aminao atao fotsiny zay resanao hoe mila azy ianao dia hitanao fa ho karakarainy ianao amen tsy mareteka ao an'Andriamanitra ataodrano tananao misaona Jesosy amen anisan'ny fanomezana azo alaina tsy voatery rano amin'ny tompo ny fanasitranana taity Jesosy nanontany iza no nikasika misy ery miala amiko valona izy mpianatra ola be dia be mifanety mikasika ianao daholo ka izy amin'ireo no tiany olo tenenina ka zalakoa moa mba tia mamaly ohatry zany izy hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao ka ho izy ianao hoe izy nanendry zavatra ndre tsy azoko mihitsy Philippe sy ny zavatra tena tsy azoko satria tsy ezaky miditra lalina mantatra an'Andriamanitra na manodidina azy aza tsy ananan'ireo apôstôly rehetrarehetra reo ny révélation nananan'le raha matoa ka ty resaky ty tsy miankina amin'ny hoe ry ambony kokoa ka tokony ho arako zay zavatra tenenina fa raha tsy mifanaraka miteny zay lazainy Jesosy ny lazainy io tapiana kokoa ny sofiko na lehibe azy io tsy mahabisopy ny tsy fahamarina tompo lasy tompo vavy tsy raha reto apôstôly be fa ino tsy azoko amin'i Jesosy mihina indray zao no tiany tenenina amin'izany olona be dia be ireo izy mifanety niaraka taminy dia lazany sasary zalahy sasa dia mpianatra hoe ndrehetra mikasika anao iza lazainao fanga dia Jesosy tsy ndrehetra no mikasika ka dika tsy hoe rehefa mifampitakosina dia nahakasika tsy zay mifampitakosina no mahakasika an Jesosy fa nisy kasika ozy izy Jesosy hafa satria nisy zavatra niala tamiko ary tsy mifampiarana tamiko matoa manontany normal zany satria raha ohatra ka tsy raha fantatra Jesosy efa nisy le izy dia tsy nasiany resaka hoe efa nisy nikasika teo efa fantatra vehivavy mangamanga ny lokony akanjony tolanam-baravarany marron tsy niteny an'izany Jesosy fa osotsy Jesosy nisy olona tonga nandray zavatra avy amiko fa tsy haiko le izy satria nahoana nisy hery miala tamiko ay fanasitranana ka hery miala avy amin'i Jesosy le izy fa tsy avy aminao ianao zany raha ohatra ka manao an'izany hoe nisy hery niala tamiko dia
kristy santoka ianao zany aloha jesosy ny tena nisy hery niala taminy satria izy ny tompony hery ny tompony ano afaka miteny hoe nisy niala taminy fa raha mbola tsy tompony fa nandray tsisy nininona niala zany tany aminao fa avy any aminy any io no nomena dia ampitainao fotsiny mamahany atrehtena fa zany ny fendohan'ny antikrista maro manko nefa hitanareo le déviation le fampianarana mametraka sy mamily lalana le fifatohana tsy ho any amin'ny kristy tsony fa ho any amin'le olona ampiasaina dia fendohan'ny antikrista daholo zany rehetrarehetra zany ataovy amenna moa dia avereny hoe miovy zany pastera amen tsy ndrehetra nikasika aho izy jesosy tsy ndrehetra nikasika aho midikan'izay ny olona mikasika an' jesosy amin'ny fahazarana fandray an' jesosy efa misy norma ao anatin'ny sainao ao tianao hitanan'i jesosy rehefa miseho fotsiny le fahagagana dia ampo anazy efa ianao tsy mba nanao anakapo mihitsy andro amin'ny maraina manova anakapo eto anie ianao manao anakapo fa izy indray rehefa avy eo mamadika an'iny hikapokapo ny zavatra tsy mety rehetra eo fiainanao alleloia ataovy amen moe amin'ny marika toko 5 faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fefatra amin'ny telopolo dia izy raha vehivavy za tompoko nandray fahagagalo le raha matoa hitan'i jesosy izy jesosy nitodika tena tsy hitako nandraisanao an'iny teo anaka fa zao ny zavatra nyteneninao tao am-ponao fa manila raha matoa ndraiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy ka nakeo aminy izy ka niankoka teo anatrehany ary nanambara taminy marina rehetra nanomboka nyteny le raha matoa ary izy taminy jesosy io ny finoanao no nasitrana anao anaka mandehana somatsara sitrana amin'ny aretinao zany hoe nahazo famindrapo izy nandray le fanasitranana fa tamin'ny voalohany izy torakovitra voalohany natorakovitra azy so izy fanatitra angeza be tsy maintsy atao so miverina le aretana fanatitra ny fanasitrana tompo tsy ilana fanatitra ny asan'Andriamanitra mila fanatitra fa tsy fanasitranana eto raiky tahotra le raha matoa torakovitra satria fantany izay natao taminy hoe hatramin'izay nakany mpanao fanafody maro vola izy dia nieritreritry izy hoe ampitodika jesosy hoe ianao le sitrana atahotra mitsy izy hiteny jesosy hoe ny afara nomenao maika fa ny tompo torakovitra izy satria efa lany arena jesosy tsy ohatr' izany tsy hoe tonga eo amin'ny fiainanao izy dia mitetika ny azo ninina any aminao haveriko indray rehefa tonga tao amin'ny zakaiosy izy tsy nandondokany zakaiosy hoe tsara nytolambaravarina reo ny ridoanao koa zakaiosy tena tsy dia efa firy ta Jerosalema ary mipoigné mivaravaranao volamena zakaiosy anie mety tena voatonga jesosy efa nomboka mamimamy fitiavana avy any zakaiosy tsy hitantsony ny poigné fa iny koa nefa sokafany sy diny isan'andro mety tsara tariny tao an-trano zakaiosy tena mafatifaty be ny tao an-tranony fa zao jesosy tonga tao tsy nitanisa sy nitily mifananany zakaiosy hoe tsara kosa zany kaopy zany tsy volamena daholo ve ny tongotro tony satria tsy jery mifananany nahatongavata ozy jesosy hoe any an-danitra ny volamena ampave donc ny tsara indrindra tany an-danitra nefa niainana io arenany marotany lazarosy mifanany amin'ny alatra sy fitakeo tsy azo oarina akory amin'ny fahatsarany any an-danitra zay ny alan'i jesosy nidikan'izay tsy tonga ndondoka izy ny olona tena manana tanjona lanitra eo am-panomponan'Andriamanitra tsisy dokany zavatra hita maso ho voavily lalana ka nampina ny vavany tsy hitory fahamarinana tonga jesosy tsisy tory-teny andeha sakafo fotsiny petrapetraka teo misy tondra zany jesosy tsy mila miteny zay no mahatonga mba mampianatra anareo zanako rehetrarehetra atao amin'ny finoana atao amin'ity fanjakany ity enoy ity teny ity tsy ny zavatra rehetra mila mamaika atsika aloha ny mizara an'le izy tsy zavatra rehetra ny tenenina fa misy toy ianao mianatra mangina jesosy tonga teo fa mpijerijery fotsiny isy zakaiosy vitany sakafo inana ny mpianana dia variana ny mpianana mijery an' jesosy manao na zakaiosy a
dia ny olona zany mieritreritra hoe mandeha ohatran'ny izy mba haka ny areny. Reny moa mpanankarenako izy miditra tsy miaraka amin'ny tsy afaka io e. Tsy miaraka amin'ny tsy afaka io. Fitsarana ivelany. Fa niditra Jesosy. Tonga tao Jesosy tsisy resaka hoe anana avy any Zakaiosy. Raha le Zakaiosy resy be iny nampidiran' Jesosy programa kely anankiray fotsiny. Hoe toano ministerako. Fa tena mitsotra anao nalainy Zakaiosy daholo ny arenany rehetra satria orany fahafoizany inory iny. Sokatra le fo nameny Zakaiosy daholo ny arenany rehetrarehetra anohanany an' Jesosy. Fa tsisy resaka. Ozy izy. Ny réponse tonga dia tao amin'ilay nolainy Jesosy. Zay nalainao tamin'ny fanambakana andana avereno. Ary zay nataonao tamin'ny tsirariny onero avy efatreny. Zay tokony tenen'i Jesosy navoaka amin'ny vavany Zakaiosy. Rehefa mijoro miaraka amin'ny fahatokina sy toe-potena amin'ny rehetra ho an'Andriamanitra ianao dia présence anao fotsiny tonga dia mampita an'le afaka ampitan'Andriamanitra n'ilay fahamarinana any ampon'izay olona tokony hiaino anao. Dia nikobokobony rary ny razaka laza tsy nanontaniana. Tonga dia niova. Vita iny vao mivoaka Jesosy. Tonga dia ohatrany hoe zay no ela dia mivoaka tao amin'ilay trano izy. Mbola mety tsy vita kory ny desera. Androany ozy izy zanaky Abrahama amin'izay izy. Dikan'iny le fiovampony voasiny. Zay izy vao zanak'Andriamanitra. Hitanareo 20 taona tsika nanompo an'Andriamanitra. Raha vakianao zany ny olona nandray fakasin'Andriamanitra anaty Baiboly dia tokony andiny teny ianao hamaky koa ny toerana misy ianao anatrehan'ny Andriamanitra. Sy le Jesosy Kristy izay namotsitra ny Zakaiosy. Dia ndao ny antsika isainy eo amin'ny seza misy antsika io mipetraka eo. 4% kristianina zay nanaradian'i Jesosy efa 4 taona zao manamary tena fa tsy mahafoy akory amotsitra n'izay zavatra nangalariny. Dia nefa rehefa mijoro izy amin'io zanak'Andriamanitra nandrain'i Jesosy fotsiny tompo samonjy ny fiainako manokana nefa tonga any an-danitra tsika izy ihany no tenany fa raha fahitana ny tena tao hoe zanak'Andriamanitra ohatran'ny Zakaiosy raha tsy nahafoy sy namotsitra an'io tany sy tena mibebaka vao nytenen'i Jesosy hoe izy koa dia zanaky Abrahama. Dia zany no mahatonga ny olona indraindray rehefa miantso anahy dia miteny hoe mafy loatra ny zavatra torinao ary tsisy mazaka an'izany. Azovana ny sain'ny olona fa efa mba manomboka mivavaka izy. Ka inona ary aloha ny fanontaniana mipetraka e? Ho any an-danitra aloha tsika ity, ho any amin'ny Jesosy aloha tsika sa eny resaka mahafinaritra hoe tia mba tiatiako re. Be dia be ny olona tetehindray zavatra tianao re. Kanefa le fahamarinana zany zavatra lazaiko mba avakeo reto Baiboly. Atoroka anareo leko atoka 5 Zay Jesosy vao nitena androany zao tenanako Jesosy vao zanaky Abrahama zay vao vita fibebahana. Lasa Jesosy mivoaka amin'izay. Dia ny olona rehetra zany mivoaka tao izy hoe maro maloto fo le miandro velona fa be dia be. Le mirakla ilaina ihany nefa le fo maloto satria nahoana izy tsy tany an-trano nefa tao amin'ny razaka. Io sady efa mpamoretra ilaina daholo fananana dia mbola Jesosy koa tratrany koa. Raha mbola ao anatin'izany miova fo. Aza mitsaram-bolony zany. Fa manina koa marary fona izy maka izy velao izy andiany. Amen. Aza ampidirina, aza maka. Hitanareo, ny fako ao an-tranonao raha tsy voadio anao, nefa ny zordiran'ny commune imonomononanao any amin'ny mera. Ny zavatra tiako atongavanao saina. Dikan'izay, aza mampiditra problème zay tsy tokony ho anao akory. Fa ao aroa reglena. Halleluja! Zay ny anton'le fotoana andinitsika tena. Tsika eny mandiny tena tsy andoto foa. Misy olona dia mandray zavatra tsiraisina. Finitra be izy avy any tena tonga avy ao an-trano, ny ankizy mitady ambiance. Fa ina mahatonga ny dady ohatry ny hafahafa. Le resaky ny olona andrano momba an'ity fireneny ity mihitsy. Inona ny idiran'ny bozikely amin'izany? Bozikely mba andeha amiana anao le zanako faravavy. Dia problème amin'ny firenena nantokanao. Miala aloha! Mizara ratra.
aza mifantoka amin'ny zavatra tsy mety voava. Fandana mifantoka any amin'le pama afaky ny ama ny impossible. De izy teo samy hafa mihitsy le izy tonga tao mpamoretra izy vita ny sakafo tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary. Amen. Noho izany tsy tonga iantso marina fa mpanota ibebaka. Nareo miteny hoe raha mpanota io, zay indrindra no nahatongavako. Kristianina amin'izao raha vao misy mpanota ka manao zavatra tsy mety aminy, ozony le olona. Ny ozonina devoly, sy le asany devoly, le aretina azo ozonina, fa le olona aza ozonina. Tsy misy eo anao zany. So dia mafana fo dia manitatra eo. Ireo anao ratsy anao ihany koa mitsangana. Tsy anjary izy. Averendry fiangonana tsy anjary izy. Dia le maloto fo rehetrarehetra koa zany fa tena mba tsy anjary izy. Fa nga izy ty oye oye. Meno avy ianareo. Ty resaka ty ne tsy resaka tena maha-olombelona be hoe anentana anao ara-nofo fotsiny hoe rehefa mampety ny nofonao dia okay. Non. Lavitra be mihitsy. Mila manana fatsona sy discernement tsara ny zanak'Andriamanitra alohan'ny ampakaran' Jesosy anazy. So dia mijabaka any amin'ny hevitra tsy tokony ho ale sy tokony hijoroana akory. Tsangany amin'ny toerana misy ianao. Avofany amin'ny lanitra ny tananao. Teneno Andriamanitra. Tompo tena aoka ny sofiko tsy andre zavatra hafa akoatry zavatra lazainao. Aoka ny ato anatiko anan-javatra alohan'ny elana eto ho lazaiko anakapo. Voaka eto dia anan-javatra anakapo ho lazaina. Hoe androany ny fifarana n'ity aretiny ity Andriamanitra. Nisy olona tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny sabotsy. Niantso le olona. Vao vita ny tenin'ny pastera dia tena niantso dokotera hanao fitarafana. Ary efa niantso dokotera nanao fitarafana satria nanao anakapoa hoe hoaza ny teny zany Jesosy. Satria avy aminao zany fa tsy avy amin'ny pastera. Za koa teto efa niteny. Hoe tsy avy amiko zany Jesosy eo fa avy aminao. Izy adaolo narehan'izay. Dia vao nahinao an'iny Jesosy, ay, rehefa hainao manavaka an'le teny avy aminao sy le teny avy amiko, dia ho ataoko le izy mba hifatohan'ny olona amiko. Dia nataon'Andriamanitra le izy. Fa jerena le izy. Tsy tao tsony le izy pastera. Satria nanao anakapo izy. Dia miteny amiko Andriamanitra zao fa mbola tsy tarako ianao. Raha eto ianao maheno ahy ka manao anakapo hoe andeha koa ianao mba hizany ianao, dia ho hitanao aorianan'izao fotoana itenenako izao ny fiovan'ny zavatra rehetra ho tsara lavitra amin'izay. Fa zao aloha ataovy mandresy lahatra tsara ny am-ponao le izy. Fa tsy hoe sady ve sara no tenao mbola miteny possible ve zany. Satria nahoana efa nitaizanao. Dia nandretsika rehefa miteny an'le retina dia hoe aretina nitaiza nitaizanao taiza koa. Zany hoe ka taizana aretina. Taizan'i Kristy no sa aretina. Zay nitaizanao ne ny rainao sy reninao. Tsy nateraka iny atao amin'ny aretina tsika. Nisy olona tsara taroa fa lasa olom-baovao izy. Tsy izy tsony fa olona vaovao. Dia olona vaovao io tsy an'i Jesosy tsony izy. Fefahan'izay ekeny. Dia tsy misokatra masom-panahany. Ny zavatra hohanindry zareo ao lainga, fitaka, politika. Politika ratsy no ampivavahana azy. Teny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Toe-po makala. Heninao mihitsy le aingan'le izy hoe zay ny ainganao ao anatin'le décision raisinao. Dia tsy tonga saina ianao na hiteny zay le teneniko hoe na Jesosy tenany azy reto ny hidineto. Rehefa tsy ekenao satria vesatra mifankalana ny ao am-ponao, dia tsisy ninamiditra tsony any anatinao satria mavesatra loatra aminao le zavatra zaraina eto. Fa za mingavy aminao, miaraka amin'ny Jesosy tsara tsika. Manana discernement. Jereo tsara amin'ny Baiboly. Misy zavatra be dia be tokony hitsina amin'ny zavatra nahazatra hatramin'izay. Fa matoa tsika manaiky hitsina dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra manaiky handroso. Zay ny faritra ny fandrosoana. Ny faritra ny fandrosoana dia misy idirany amin'ny fanekezanao ahitsy sy handroso amin'ny zavatra tenin'Andriamanitra. Ka ity tsisy misy resaka hoe efa parfait daholo tsika na parfaity. Fa mahagaga anahy fa arakaraka ny androsoana isan-kerinandro dia hitako foana inona indray zany zavatra nitsin'Andriamanitra azy zany.
mianao ianareo misy zavatra nitsin'Andriamanitra mba hahafahanao mandroso any amin'ny tsaratsara kokoa. Nareo reo ne ho any an-danitra toly. Nareo reo tsisy horaraka na ray aza. Nareo reo tsisy arombaka nareo amin'ny tanin'Andriamanitra zany. Satria avy amin'Andriamanitra zany teny zany ka ekenareo anao anakaponareo dia mandehana tanterao zao anatin'ny fonareo fa ho amarin'Andriamanitra zany. Tsy horaraka mandrakizay zany nareo. Hitanareo ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra izy. Ary ho tanterahanao ny fiainareo zay zavatra rehetra. Matery ny fonareo ka ilanareo ny fidirany an-tsehatra eo ny fiainanareo. Raiso zany androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitrananao amin'izay. Mandehana fa Jesosy amenanao midinga ny voninahitra. Mandana fa ny Egyptianina hitanao anio dia tsy hitanao tsony mandrakizay. Amangy anao ny famangim-panotronana izy. Hikasika anao midingana tsy takatry ny saina izy. Ombanao amin'ny fahafen'ny voninahitra izy ary tantananao amin'ny tanany mahery izy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto tena kely vetivety 2 minitra. Amen. Halleluja. Ny fotoanantsika rapitso mbola eto ihany sekoly mpamanolana. Amen. Zoma larobia maraina ihany koa sekoly mpanambiana toetra sy fitahim-panao antsika eto iarahana pasteur Jaorabe Aja. Ary ny zoma hariva eny amin'ny trampokony lalakely fotoam-panotronana sabotsy maraina fotoana fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo iarahantsika mianakavy ihany koa. Amen na sa tsy amen aloha. Zavatra anankiray koa no ifampilazantsika kely vetivety. Ao anatin'ny fotoana rehetra izay atrehantsika an'Andriamanitra toy izy le fiainam-bavaka na dia tsy mifadianana tsony azy. Mahatonga antsika manao an'ilay izy voalohan'ny taona dia mba nanantsika fahazarana mandritry ny taona. Ary tiako no milaza aminareo fa tsy hijanona intsony sujet de prière hatramin'ny faran'ny taona ho alefa ao amin'ny roy tsika. Jesosy tena niteny an'ity teny ity anangana groupe d'intercession tsika matanjaka tsara. Groupe d'intercession tena hoe olona ato ihany nareo rehetra anao fanompoana daholo. Anao intercession dia alefa any aminareo mihitsy ny sujet de prière na programme ny asa fanompoana rehetrarehetra. Dia vondrony nareo manao toro mitondra mambavaka tena mikison'ny lohalika mba hisehoany le fifohazam-panahy. Tadidio ty tsy voatery hoe le mandesy mitazona micro ny tena ampiasain'Andriamanitra. Fa ny herintsika tsy any amin'olona anankiray izany fa ao anatin'ny fivondronantsika. Rehefa mipartisipe amin'ny kioson'ny lohalika ianao, mety olona ray no mikasika marary dia sitrana izy na hoe niova amin'ny fon'ilay olona fa tsika rehetra mihitsy ny ray mivalian'Andriamanitra ka natonga an'Andriamanitra nanatateraka an'izay vokatra tsy takatry ny sain'izay teo amin'ny fiainan'ny hafa nandray famonjena. Mba tao ohatry ny tanan'izay miaina. Noho izany aza mieritreritra hoe zavy mo anana fahafahana ka hiaraka amin'ny pastera misy taona mandeha ny ivelany na mananina. Aza eritreretina izany. Avy amenina moa e. Fa misy taona misy olona anankiray antibavy. Efa antibavy. Lasa izy mivavaka dia izy hono entiny ambavaka mpitoro filazantsara mahery vaika be. Isaka mahita an'io zany izy dia tompo ataovy be dia be tsy matoro efa antony. Efa mivavaka ny ataondrara satria za tsy afaka atsony tongotra. Ndre tompo tamin'izaho mbola nomenao tongotra. Tsy netiko nanompo anao. Zao malemy avy mba mahatsapa hoe hivavaka aminao. Fa tsy mampanina tsy tara. Vavaka izy mivavaka. Lasa ohatran'ny hoe safotra nisy problème le mpanompon'Andriamanitra tonga tany an-danitra. Dia nampahitany Jesosy anazy. Faly be izy le tale trano mamirapiratra be dia ozy izy le anjely tsy anao io ka. Visitena fotsiny tranonao hatreto. Aiza le izy? Itsy. Trano ohatran'ny fisoko kely zany dia zary raha misy lavarangana. Ohatra le cabinet gasy reny. Nefa le anankiray tena ohatran'ny hoe raha hoe oharina amin'ity paleny lapan'ny tanàna ity zany ny tranon'olona ray dia miasa ohatran'izay fisoko kely zay. Zany taona olona be dia be manetsy ny taonko tao fanjakan'i Jesosy fa nahoana. Dia ozy izy le anjely taminy. Tsy ohatran'izany hono ny fitsarahan'Andriamanitra ny fahazahoana sitraka aminy. Ny anao ny lazanao efa teny ambony tany dia nyraisinao. Fa io trano hitanao io andre raha matory. Izy tsisy mahita fa mivavaka ao anao. Dia mipartisipe be mihitsy izy ao amin'ny vavaka. Le baiko mpanasitranana hijoroanao ery aloha satria ianao manam-pinoana hamoaka an'le izy fa izy manam-pinoana hitehirizana anao mba hahafahanao manompo an'ilay izy. Dikan'izay na ny ainao ara saika nisy nytefitry-ndroa ianao fa vokatra mivavaka dia naniraka anjely na mila lalana le problème tsy akasika ianao. Zay nataon'i Jesosy taminy.
no zany ndana mody de hovainy toe-po fa ianao mitory be de lasa succès no mitondra anao fa tsy fiombonana amin'Andriamanitra ara-panetretena tsony fantatro am'izay lanjany vokatry ny fanahy mihoatra lavitra no fampiasan'Andriamanitra zay mahatonga antsika milelalela fa namboariny toetra amboariny fo na makaleo anao azy madilo ny sofinao amboariny toetra ataovy ambanina ho andresy lahatra rehetra satria ao ny evy fiainana ao-po ao dia mandroso tsara tsika amen mitsangana amin'izay reo mitoerana misy ianao raha isy mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy azadino fotoanantsika ara-pitso maraina mbola eto toy ny androany hitahin'Andriamanitra tsika mianakavo zany hitanareo ny Jehovah ka iaro nareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka nomenareo amin'ny fiadanana farany hitanareo tsara za mino fefakaiky ny fotoana tokony ananganantsika ny centre amin'izay am'izao tsika efa manomboka ndraindray tsy azo analakely dia ndraindray misy fotoana tampoka ohatry nitady tsy azo daholo ny toerana rehetra efa ny zavatra zay manomboka tsy azo le toerana dia efa manomboka isaina toerana hafa Andriamanitra dia zao izy tsisy fanetanana tsisy nenenina fantatsika tsara fa pasteur Sandratra eo monsieur Fabrice mikasika ny zavatra tra momba ny centre azonao atao miantso miavizena mavizeny rehetrarehetra dia apetraka any amin'ny centre tsara zavatra tokony atao zay matery ny fotsika ho antsika tsy raha iavy fotsiny zany mety afaka menanao ny numéro de compte koa dia ianao ihany ndresy lahatra manao zay tianao atao ho an'Andriamanitra ao zay tsy manetana tsy ny rahana anetam-bola eto tsy ny rahana anetam-bola eto ary tsy anerin'izaniza anao nenenina fiainam-panahinao aloha averena ny fiainam-panahiko aloha fa za fotsiny tehiteny hoe mila miaraka tsika tonga dia mientana be tanareo ohatran'ireo le zanak'Israely talohany dia namboatra ny mur de Jérusalem reny sao anao anan'izao ahoana fipetraka zao ahoana fipetraka zao noho izany amin'ny mois de mars iny tsy ataontsika zao akory tsy hoe tsy maiky tsika akory fa aloha mihitsy aloha tena iaino anatin'le fivamposo fivampanahy tsara dia ho tairitsika indray mandeha amin'izay triaritsika indray mandeha amin'izay ny tompo fa za tena mitsotra aminareo tsika tsy taitra ny mahatonga an'io tsiraitra fa rehefa tena mavesatra ao am-ponao izy ianao ranomaso no fitiavako an'i Jesosy vetivety kely dia ianao koa rehefa aveo izy Jesosy hoe no fitiavako anao zany an'le katota kely ty halleloja hitantsika zanany Andriamanitra tsy mivolatsika no ilainy fanofotsika dia nenany tena tiako indrindra ao anatin'ny fanompoana transparence mazava sy mangarara ny zavatra rehetra dia afaka isitraka ianao zay fitahian'Andriamanitra anao amin'izay famafazana ataonao hitanareo manokan'Andriamanitra mandana fa ny fonao hitan'Andriamanitra ny ao anatinao hitan'Andriamanitra ny sainao hitan'Andriamanitra ary ny fonao hitan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy samy joro zao eto androany amin'ny anaran'ny tompo ho voninahitra Jesosy rehetra fa tsy mbola nanetana isaky ny mandeha hoe ahoana ny firehako na ahoana ny zavatra tokotr'izao na ahoana rehefa mandeha manao ny asan'Andriamanitra menao tsara fianareo ny antony dia tsotra fa naniko tena mitenen'le izy mba ahafahany voninahitra Andriamanitra tafatoetra foana sady tsy avesatra ianao fa misy tonga dia tena hoe ampiasain'Andriamanitra fotsiny kosa mahatsapa hoe andeha pastera zao no ataoko tsy za mandondom-baravara misy zavatra tokony atao misy adidy tokony atao tsy adidy ny fankanesako any an-da fa mivavaka ao ataovy mafy orona tsara rehefa hita-Andriamanitra ka maniraka anany dia izy miantoka amin'izay tokony ataony ho voninahitry ny anarany ty afa mafy be ho an'Andriamanitra amen libre tsara tsika free tsara ianao manompo an'Andriamanitra eto tsisy engagement raisina aminao hoe tena tsy maintsy zaony tsy maintsy zaony tsisy honohony zany eto zavatra vrai daholo ny atao eto amen dia noho izany ny fotsika mila mandroso tsara fotsiny ao anatin'izany hitanao Andriamanitra tianay be nareo avaponainareo avapony Jesosy nareo indrindraindrindra ary araka fontsika manam-piveriny Jesosy eny amin'ny raha ho an-lanitra ny tanjona miaona amin'ny tompo zasy ianao amen piso andrehetra zareo fahasoavana